ataontsika mbava zay fihavanana izay. Tokony ho latsaka ao am-pontsika zay fihavanana izay, ary toy ny tsinay mifanikotra manatitra izy ny Paolo dia tokony ho lalina tanteraka zay fihavanantsika zay engane izao fifantonantsika izao mba velomantsika ny finoana kosa fitiavana, ary dia ity trano ity noaorina dia mba trano ifanerasera amin'ny fianakavy amin'ny fankatiavana, ary ifampizaran'ny fiarahamonina ihany koa izay fitiavana zay izany fitiavan'Andriamanitra dia ipezaka mandrapitana isika sady fitiainy Andriamanitra ary iverina ny finoana fa iverina ihany koa izay fihavana fankatiavana izay amin'ny namora na misary tia hanao avako raha misy faty hanao kavako raha misy faty, ka rehefa mety ny fiainana dia fiavana isika, fa rehefa tonga ny seza dia laozana ny namana izay misotro mangidy, izay tsapahoriana, izay hodona maso. Fa ao anatin'ny hasarotana azy, ao anatin'ny tena sedra sy ny fahoriana rehefa namanamana dia rehefa tonga ny maty fa rehefa mipiratra ny masoandro dia namanao izy amin'ny fotoana azahoana voninahitra sy itsikiny harena sy ny dintana aminao dia namanao izy, fa rehefa tonga ny sarotra dia miara moramora izy, ary tena mahamenatra azy azy ny atao hoe namanao. Zay ny kinamanamana fa ny tena namana dia amin'ny sarotra tena afantarana azy. Engane isika mba ifampitantana mandrakariva fa izay no velomana ny tenin'Andriamanitra, namorana amin'ny sarotra ny fiarahamonina, ny fianakavy, ny raitako, ary ny faritra ray manontolo namorana amin'ny sarotra dia ifanohana mandrakariva, ifanamana ary miaina n'izay fihavanana izay izay atoloka fa Kristy manao hoe sambatra izay fihavanana tena zanak'Andriamanitra tokoa isika raha ivelomantsika ary izy izay fihavanana izay mampimatesantsika fantonantsika tanteraka amintsika zay rehefa na eo ny pastora ohatra ho anareo fanitsaka tany sy fanitsaka fasana tany, ary rehefa ataontsika amin'ny finoana nefa le izy dia aza mpifangaroina izany mba hampatrafatra amintsika. Rehefa ataontsika amin'ny finoana le izy rehefa ny eglizy, rehefa ny fiangonana no mitsodrano dia aoka ho vitan'izay. Fa raha ohatra tsika vao mieritreritra zavatra hafa koa avy eo dia sa tokony nangataka ny fiangonana hoe mba tsodrano reto taninay na ny tokotany hanorenana tany na ny tokotany hanorenana fasana. Fa rehefa vitan'ny eglizy vita ary natao ampinoana zay, natao niaraka amin'Andriamanitra zay, natomboka niaraka amin'Andriamanitra, ary tsy ny fanorenana fotsiny, tsy hoe ny fanomboka asa fanorenana fotsiny, fa rehefa vita koa ny trano dia mbola azonareo atao mangataka ny prêtre hoe vita ary ny trano mopera dia mba mangataka koa ngay mba tsofy rano ary fakaiza mandalo sisiny mopera. Ohatran'izay ihany koa ny fasana, fa na vita fasana ngay mopera mangataka anao mba hitsodrano azy. Dia atao ny programme mba fanenana amin'ny programme mandalovana mopera no anaovana azy. Isaorana ny tompon'ny tokotany nanana n'izay
Eritreritra zay nanana an'izay hetaheta zay hoe efa manorina na mianakavy dia atomboka miaraka amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zay. Anao mandrakariva izahary tompo satria ianao no mitantana sy mivimbina ny fiainanay. Ianao no manome fanambina, manome fitahina be dia be, manome fahasoavana. Ka mbola ahafahanay ihany koa mijoro eto anatrehanao amin'izao andro androany izao. Saotra anao manokana ny mpianakavy satria nomenao an'ity andro androany ity ahafahana manomboka an'izao asa lehibe izao, asa lehibe satria trano honenan'ny mpianakavy, trano angatahana hanagnana ny fahasalamana, hanagnana ny hery sy ny tanjaka, indrindra hanambina sy hitondra fahasoavana ho an'ny mpianakavy manontolo, hitondra ny vola, hitondra ny harena hifanasoavana, ary indrindra hitondra fifankatiavana, hitondra fihavanana, hahasambatra ny mpianakavy sy ny mpiaramonina iray manontolo. Kehitriny ary tompo, angataka ny tsodraninao mba hirotsaka mitafitafy, hirotsaka mivatravatra amin'ity toerana ity mba hanorenana izao trano izao tokoa. Angatanay ny fanahinao masina mba hirotsaka hitsodrano izao toerana izao. Koa haritananao ary tompo ny rano atserovanay ny batemin'ny raisinay, fototsy ny fiainanay ihany koa. Angatanay ny fanahinao masina hirotsaka ato anatiny hanamasina sy hitsodrano azy, fa hanamariana izany tsodrano avy any aminao izany ihany koa. Ka engane izahay mampiasa azy, dia mba hiarian'ny loza, hiarian'ny etambo, indrindra ity toerana hanorenanay ity hiarian'ny fandriky ny demony, amin'ny agnaranao ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Ry Tompo Andriamanitran'andriananahary, nasainao manohy, sainao manohy ary mandavorary, ny zavaboary eran-tany izahay, mitory fitiavana lalin'izany. Lumena ohatra ilay zanakao misaotra, faniasany sasatra misaotra, manjary asa masiny izao ny asanay misaotra, mitory fitiavana lalin'izany misaotra. Lumena ohatra ilay zanakao misaotra, faniasany sasatra teto aminay misaotra, manjary asa masiny izao ny asanay misaotra, mitory fitiavana lalin'izany misaotra. Matoky izahay fa mitantany anao, manoro zay asa sazao anay, satria sitrakao ny asambatra anay, mitory fitiavana lalin'izany. Rirainay pare, ary taio ny asanay taio mba homendrika marinanao taio fa miaraka miasa amin'ny Jesu izay taio manomana tany silany travao taio. Rirainay pare, taio ny asanay taio mba homendrika marinanao taio fa miaraka miasa amin'ny Jesu izay taio manomana tany silany travao taio. Mianakavy angitsingitsy anaranara, aleo hahalasana amin'ny ady tsy nandraikitra indrindra vita somatsara n'izao trano izay natao honenan'ny mpianakavy izao. Dia mangitsingitsia manaranara, dia hoambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao, hoambinin'ny fahasoavana ny mpianakavy indrindra
mba hifankaty hifanampy sy hifanohana